havana rehetra ao amin'ny tompo ry mpanompon'Andriamanitra tonga amin'ny fotoanany ity ho aminareo rehetra ny fahasoavan'ny tompontsika ny fitiavan'ilay Andriamanitra ray ary ny firazana amin'ny fanahy masina. Amen. Nefitsakema amin'ity volana febroary ity dia miaina ny lohahevitra hoe mampitombo ny finoana na finoantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra dia ny Salamo 1:7 ny andininy 7:9 hatramin'ny andininy 4:1. Afatra ao atsika, fiainana ao atsika, ary tenin'Andriamanitra aina ho atsika rehetra. Inona ny dikan'izany? Rehefa avy mihaino tenin'Andriamanitra zany tsika izao maraina izao dia tokony mahatsiaro mahazo aina. Diso zany ka hoe avezinareo avy miambola dia nanahoana reraka fa hoana mandreraka be misy ao am-piangonana. Diso zany zany. Diso zany da toka misy olona nanana olana dia miambina izy izao maraina izao dia tonga bate izy mbola kisan'ireo olana ihany. Da tokony mahatsiaro maivana izy satria Andriamanitra mpamonjy mora azo rehetra. Diso zany raha toka hoe misy olona fanimpanina amin'izay ho alehany inona ary ny ataoko, ahoana ary zany ny ataoko, ka avy miambina izy vao mety tsy repirepy-ainy tsy fantany hoe inona ny ataony amin'ny fiainana fa ahoana ny soratra masina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Endreny fitiavako ny lalànao, fisaintsaina no mandrakarivo zany. Mpanompon'Andriamanitra tia ny lalàn'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra zany hoe lalàn'Andriamanitra zany. Olona tia tenin'Andriamanitra, olona tsy manana afa-tsy ny mandinika ny tenin'Andriamanitra, ao an-tsaina foana ny tenin'Andriamanitra. Zany lesona voalohany eto, saintsainiko, fisaintsainako mandrakarivo zany, ao anatin'ny sainao foana ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa zavatra ao an-tsaina foana dia tiana. Zany iainantsika isan'andro fa misy mieritreritra zavatra ao an-tsainy foana dikan'izay tianao be io zavatra. Raha vao io foana averina ao an-tsainao dia tianao izy zay. Toy izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny olona misaintsaina tenin'Andriamanitra mandrakariva dia olona tia tenin'Andriamanitra. Raha atao mora azo tsara dia izao, ny olona tsy mirara tenin'Andriamanitra dia olona manino? Olona tsy tia tenin'Andriamanitra izy zay. Tsy ao an-tsainy akory izay tenin'Andriamanitra. Ary misy olona tena tsy mirara tenin'Andriamanitra, tena tsy mahay tenin'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga ny malagasy eto Madagasikara eto an-drenivohitra miamby teny ratsy satria nahoana tsy mankamaha tenin'Andriamanitra. Io zay ao an-tsaina ihany no mivoaka ity ivelany. Zany amana hoe mangorohoro mahita ny olona amin'ny arabe fa miamby teny ratsy ny olona. Na olon-dehibe na tanora na ankizy dia miamby teny ratsy, miamby teny ratsy. Ary zany no tokony asantsika fiangonana, ahoana ny ahafahan'ny malagasy rehetra misaintsaina tenin'Andriamanitra ary dia ahatsiaro hoe endreny fitiavako ny lalànao. Mamiambitsika ve ny tenin'Andriamanitra fa tokony ho tiatsika lalàn'Andriamanitra. Faharoa, ny tenin'Andriamanitra mididinao mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko satria ato amiko mandrak'izay ireny. Io lera izay ny teny fototra hoe mitoetra ao anaty ny tenin'Andriamanitra, mididinao mare dia ny tenin'Andriamanitra, mididinao mampahendry ahy. Ny olona mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia feno fahendrena.
raha te hanana fahendrentsika rehefa naletra ao amin'ny tompo aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatintsika. Raha tsy te ho diso hevitra antsika amin'izay atao rehetra aoka ny tenin'Andriamanitra hoenantsika sy hitoetra ao anatintsika isan'andro. Ary tsy mitoetra ao tenin'Andriamanitra raha tsy isika mihitsy no mampitoetra na mandray ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Dia raisiko foana ny fanohatra azy, ny didinao mampahendry azy. Ina fanohatra amin'izany? Izay zavatra hafa zany dia mampahadaladala antsika. Asa mieritreritra mihitsy hoe isy zavatra fampahendry afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Raha te hanana fahendrentsika dia tena milomano amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany mbola atopy ny fiangonana ahafahan'ny olona mandre tenin'Andriamanitra. Milaza tenin'Andriamanitra ihany ny radio, ny fahitana lavitra, ny rehetrarehetra, fa tena hafa ny finoana tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Afaka mamaky tenin'Andriamanitra isika mampiainantsika isan'andro, fa tena hafa ny fiombonana miaraka miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny didinao mampahendry ahy. Ny olona miaina ny didin'Andriamanitra dia tokony ho hendry. Fa ny olona tsy miaina ny didin'Andriamanitra dia tsy hanana fahendrena. Zany ny ravana no ahatarafana antsika rehefa eny amin'ny fiarahamonina iny hoe hita foana hoe ty olony tia dia manana fahendrena. Fa na manam-pahaizana be azy tsika ka tsy manana tenin'Andriamanitra dia mety manam-pahaizana fa tsy manana fahendrena. Fa eto kosa ny didin'Andriamanitra mampahendry. Hendry no mpampianatra ahy rehetra aho, satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainana. Ny teny vavolombelona eto ilay tenin'Andriamanitra ndraiky. Tamin'ny voalohany dia ny hoe lalàna ny tenin'Andriamanitra. Faharoa dia ny hoe ny didinao, izay ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo zao dia ny hoe ny teny vavolombelona, io indray ny tenin'Andriamanitra. Mampahendry koa io, ary mampahendry ny mpampianatra. Rehefa ny olona manana ny teny vavolombelona, misaina ny teny vavolombelona, dia hendry izy. Ary ty Madagasikara misy antsika ity dia mila tenin'Andriamanitra mba hampahendry ny olona. Ny tenin'Andriamanitra no tokony hampahendry. Zay vao ny lalàna, zay vao ny fonja, zay vao ny fanasaziana, zay vao ny famaizana. Ny tenin'Andriamanitra be dia toritsika ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Ny fahaefatra dia ny hoe efa narovako ny tongotro tsy ho amin'ny lalan-dratsy mba hitandremako ny teninao. Raha vao mandehana lalan-dratsy zany tsika dia mety ho very ny tenin'Andriamanitra. Raha vao makana amin'ny fiainana tsy izy isika dia mety ho adino ny tenin'Andriamanitra. Raha vao diso lalana tsika dia mety tsy afaka hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Raha vao manao fiainana tsy izy isika dia mety ho very ny tenin'Andriamanitra. Zao alahady zao dia ahafahantsika mandiny tena tsara ny hoe ny ataoko ve ahafahako tsara mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainako ve ahafahako tsara mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Lalana izoran'ny tongotro ve lalana mankany amin'ny lalana ahafahako mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Sao lalana tsy ahafahako mijoro vanolon'Andriamanitra. Ary zany ny tsy maintsy tandrimantsika amin'izao alahady zao hoe manomboka amin'ity anivity tandremo ny fiangonana ny ataontsika. Sao tsy ahafahantsika mijoro vavolombelon'ny tompo ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy tokony isy kristianina zany manonao foana ka tsy hita eo amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra hoe zany zany zao dia tena afaka mijoro vanolon'Andriamanitra mihitsy amin'ity ataoko ity. Zany izy dia tena afaka mitandrina ny tenin'ny Kristy amin'izao ataoko zao. Tandremo, arovo ny tongotrao, sao diso lalana ka tsy ahafahana mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Endre tsy mba miala amin'ny fitsipika ho aho
fa ianao mampianatra ny fitsifika ao eto lay tenin'Andriamanitra. Tsy miala amin'ny fitsipik'Andriamanitra isika satria nampianarin'Andriamanitra. Tsy tokony misy mpanaradian'i Kristy miala amin'ny tenin'Andriamanitra, miala amin'ny fitsipik'Andriamanitra fa efa nampianarina isika. Zany ndiavana ny olo tokony hoenantsika rehetrarehetra zay fananao fanekena mpandray fanasany tompo. Fa nampianarina ianao, nampianarintsika dia mitoera tsara amin'ny mahampandray fanasany tompo. Zay tsy nampianarina koa tsy mitombo hoe manana zoiara na manao foana, fa zay nampianarina ten'Andriamanitra aza miala ny fitsipik'Andriamanitra. Tao amiko tamin'ny herinandro misy olona tonga, zay président tonga ty aminao, fa ahoana zay tompoko koa milaza aminao zahay fa zay tsy hainiko an'Andriamanitra etsony, fa zay ambona sisa. Inona ny dikazany tenin'Andriamanitra zava tsara hoe izahay tsy mahavita baroam-piangonana, tsy mahavita dekona, tsy mahavita misafana, tsy mahavita nenenina, tsy mahavita nenenina, fa izahay dia miambina sisa. Fa maninona re manao an'izany? Tsy tiana ny pastera, rehefa miany pastera dia atao ny daholo avy rehetrarehetra eo, ary izay fianakaviana ray manontolo mihitsy nanao an'izany. Dia hoe ianareo dia efa nampianarina, ianareo dia olona mahay tenin'Andriamanitra, ianareo dia efa mpanompon'Andriamanitra. Ka tsy aty amiko nareo miteny an'izany, fa izy any amin'Andriamanitra. Resao misy Andriamanitra, zay tsy anoko anao tsony, Andriamanitra zay tsy anao rakitra tsony, hatramin'izany e. Fa dia sahi fa fiangonana tsy azo anaovana akamolapolaka tahaka izany. Dia tsy haiko koa zay vahakanareo amiko mampaheranareo aho dia ataovy ny fanontona, fa tsy zakanareo mikapoka raha olon'Andriamanitra efa mahalala no andeha hevitra indray le hiteny hoe zay ry PS tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao, tsy hanao an'izao. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra, fa nampianarina ianao. Na mafy na mora mara-tenin'Andriamanitra, aza miala. Na mafy na mora fanompona, aza miala. Misy koa mantsy olona rehefa mafimafy dia mianaka kely izy, posy aloha fa ampito tiaka ela kely, tsisy posiposy zany fanompona. Fa na mafy na mora dia mirosatra amin'ny farany. Rehefa tiatiny dia mavitsivitsy izy, mavitsivitsy ka rehefa mafimafy kely dia misy mody fanimpaniny fa hitan'Andriamanitra io dia atao mitsirepirepy tokoa rehefa avy eo hoe ifa atao mitsirepirepy. Fa ianao nampianarina, fa enina endreny amamin'ny teninao randramanao mihoatra noho ny tantely. Zany tokony tsapatsika raha olontsika rehefa avy eo, mahatsiaro fa tena mamy ny tenin'Andriamanitra, tsara ny tenin'Andriamanitra, ary mihoatra noho ny tantely. Manomboka amin'izao raha zao fiangonana malala, tena akafizo zany tenin'Andriamanitra zany, fa tena mamy ny tenin'Andriamanitra. Ninona zavatra midona amenatsika tenin'Andriamanitra mamy mandrakariva. Ary zany mahatonga antsika mila n'Andriamanitra miteny amintsika isan'andro, satria mamy ny tenin'Andriamanitra. Raha misy zavatra midona amin'ny fiainanao mafy be, tenin'Andriamanitra mampahely anao. Mandalo fahoriana ianao, ny tenin'Andriamanitra mampitroka anao. Mandalo fizahatoetra mamay ianao, ny tenin'Andriamanitra mampiorona anao. Mandalo fanenjena ianao, ny tenin'Andriamanitra mampahely anao. Ianao tonga amin'izao fotoam-pivavahana izao, ninona fiainanao, ny tenin'Andriamanitra mamy ary fiainanao anao. Zay no mahatonga antsika fiangonana miazakazaka mihitsy tontolo filazantsara, satria tsy ho ahy ery zany tenin'Andriamanitra zany fo andolona rehetra. Raha tonga Jesosy, tsy tonga ho anao, tsy tonga ho ahy ery, fa tonga ho an'izao tontolo izao.
mba hamonjy zao tontolo izao ary zay mahatonga atsika raha toy ianao ka tonga te tamaraina amin'ny tanondronondry dia masaky ianao satria manana tenin'Andriamanitra raha toy ianao ka vady mitonga eto tsy mahay mifankaty ny tenin'Andriamanitra mampianatra anao mifankaty raha toy ianao ka manana vesatra eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra mampahery anao raiso zany tenin'Andriamanitra zany raha toy ianao ka tsy mahay mitsikitso ny fantatrefa sarotra ny fiainana dia tsy mitsikitso nefa herinandro fa tsy mitsikitso ny tenin'Andriamanitra manana fifaliana ho anao misy kera tena tsy mahay misy kera tena olona reraka izao amin'ny fiainana mampalahelo tenin'Andriamanitra fiainana tena aina manome fifaliana ny tenin'Andriamanitra za zao lasa ny saiko maly tamin'ny ezaka nataon'ny fanjakana ny amin'ny fanoloran-tana metanareo ny avao dia lasa ny saiko hoe nde mba hihetsika koa izaka tenin'Andriamanitra mamitsaboina amin'izay vita indao tsika kristianina mba izaka tenin'Andriamanitra mba tsy mofo ihany na menaka ihany ny velomany io aiza ny tenin'Andriamanitra aiza ny fiangonana miandry zany tsy izy fotoana fiangonana mipotra eo so tokony andetsika fiangonana andetsika pastera farafaratsy ny mizaka tenin'Andriamanitra sy mampaheran'le olona tsy voatery ho an'ny miandry vaso na ho an'ny mitioliaka na ho an'ny amikely so dia misy trabony keakelety dia ataontsika aloha satria aiza ny fiangonana aiza tsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fanjakana nge tsy mizaka tenin'Andriamanitra aisany izy manao ny azy fa tsika fiangonana dia zay vonona tonga dia mandehanana na dia amin'ny filazana tsara ho amin'ny olona aza na tanty be lehibe ny expecté be lehibe zay so dia adin'ny olona fa fiainana ny tenin'Andriamanitra ny menaka sy ny vary sy izay volamena zany mety ho lamindray fa manana ny Jesosy izy ray Jesosy fiainana so Jesosy tsy ao koa no mahatonga ty fahantrana tsisy fahalana ty ary zany indrindra ny fiangonana no tsy manjinjoroantsika entina mahery atsika fa itsika sao mahazo hery fa ny hafa doko izy raha tsika tenin'Andriamanitra farandriavana ny didinao nahazahoako fahalalana izany no ankalako lalapitaka rehetra midikinao le antsona hoe tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no nahazahoantsika fahalalana rehefa mahaitsika tsy voalepilepy intsony ary zany mahatonga atsika manana fisainana mahay manavaka tsara ny hoe aiza lalana diso amin'izao fiainana izao so diso lalanytsika amin'izao fiainana izao fa ny teninao no ahafahako mankahala lalapitaka rehetra rehefa mahantra ny tany anankiray be lehibe ny lalapitaka azo apopotra eto Madagasikara ary popotra eo amin'izao fotoana izao ireo mitonona ho mpamonjy ireo mitonona ho Andriamanitra ireo fandrety lehibe nataony Satana be lehibe ary ao tsara mataka Madagasikara fa misy asan'ny Satana afafy avoaka ny 90% ny mangororo ny Malagasy avoaka ny ina fanapahany teo resaka satanika mangororo ny ankizy alefa le SMS mampiororo dia mangororo ny olona lalapitaka zany fa ny olona mahay tenin'Andriamanitra tsy voalepilepy zany fony ary tamin'ny vavahana Malagasy dia fa nisy koa ny resaka tromba sy ny fanahy ao anaty dia ny ainan'ny Malagasy koa zany hoe miteny ny dadabe fa rehefa mahay tenin'Andriamanitra ny olona mahay mankahala ny lalapitaka reny antsona hoe lalapitaka nandrebireby reny tamin'ny tsy nahalalantsika fa zao manana tenin'Andriamanitra ianao dia manana fahalalana zany mahatonga ny kristianina intelligent ny tenin'Andriamanitra zany mahatonga ny ainam-pianarana any ny kristianina foana major de promotion noho ny tenin'Andriamanitra tsy midika zany io zay tsy major koa dia tsy mana tenin'Andriamanitra fa mahay ianao satria ao aminao Kristy
ary zany mahatonga antsika mahay ny zavatra rehetra noho ny tenin'Andriamanitra. Raha nandritra ao amin'ny tompo tena mampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha tena nafinoana ianao milomalosa amin'ny tenin'Andriamanitra, miorena amin'ny tenin'Andriamanitra, tomoera amin'ny tenin'Andriamanitra. N'Andriamanitra novoninahitra ho amintsika ny afatra mba ahafahantsika hamakivaky ny herinandro indray ka ioenantsika tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ka ahafahantsika manana ny tenin'Andriamanitra ny fiainana ho antsika rehetra. Amen.